izay no mahakasika ireny fa nirotsaka antsehatra ihany koa amin'ny fahampiroboroboanan'ny fanatanjahantena ny pasteur Mayolina zay filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy ny alahady heriny teo ohatra dia ny fampitona tamin'ireo mpiangaly ny taranja rugby 15 ny tenany izany moa dia ho fanomezan-tanana noho ny fanamariana ny faha-efapolo taona ny lalaovana rugby an'ny Rafily tao amin'ny ekipany Ikopa nanome tanana ny fanatanterahana izay tournoi ity zay moa ny pasteur Mayolina mivady ary nanatrika raha teo ny lalao famaranana izay notanterahana tetsy amin'ny kianja ny mpiny Malakam tamin'ny fotoana io izy raha teo no nanolotra ny amboara tamin'ny famaranana ity lalao rugby 15 tao anatin'ny tournoi Rafily ity noho ny efapolo taona ny lalaovan'ny ny rugby 15 ny mpilalaon'ny coupe sy ny FTM vao manjakaray moa no nanao ny lalao famaranana tamin'ny ny fandresena tamin'ny izany araky ny fantatra moa dia isy sy itoy ny fiarahan'ny pasteur Mayolina sy ireto mpilalao rugby 15 ireto ary tsy janona fotsiny amin'ity tournoi Rafily ity everina ihany koa moa ny isandrahany izany amin'ny ireo taranja-panatanjahantena maro samihafa ihany koa. Sarasika dia tonga indray eo amin'ny fanabebin'be ny ray aman-dreny pasteur Mayolina miaraka amin'ny vadiny sy ny mpiara-dianiny tonga eto amintsika eto amin'ny tontolon'ny rugby. Marina moa tena amantarantsika eto amin'ny tontolon'ny rugby fa pasteur Mayolina dia rahalahin'ny président Rafily rahalahy izy ireo ary koa miara miainga tany amin'ny fanaovana ny ara-marcha ka naheno sy nahita ny pasteur fa atao jobiny ny rahalahiny dia nifampiresaka izy ireo ary nanome fanasana moa Andriamanitra Rafily amin'ny mahalalahako anao andeha mba hifanohana hifamotanana ka dia milaza moa pasteur sika izy manotrona izany rahalahiny zany ka dia raisina mpitiavana lehibe raisina mikafalina ianao pasteur ka dia manana ray aman-dreny tokoa izay manana anao Andriamanitra manakare pasoavana ne ao mba sy tatanadianao izay ary dia tsiona anatsika ity alohan'ny tribune centrale indray ireto ekipa hitonona manaraka ireto Tefana Klaus sultanan'izy ireo ray aman-dreny na kapitaine d'équipe na sultana joueur makany mari-pahatsiarovana Tefana Klaus manatoa anao ray aman-dreny. Ao ny ray aman-dreny ny efitra mandakaray manaraka zao sarety aisy be sarety
ASL Rosberg. Tournoi ny fankalazana ny Jobily faha-efapolo taona ny tantanan'ny Thérèse Darafily ny club Aitofa ity. Aravaina torak'izay ihany koa ny USA Itofa zay tsy latsa-dana noho izay ihany koa lalao nataony ny atsika moa dia adiny mbola ampianakavy ny Maria Jobily ndraiky tsy akoraina samy miezaka fa araka ny tena petako foana hoe ny lalao dia sansa io fa zay manam-bitana ihany mandresy ary zay ratsy fanomanana ihany koa oresy nitonga nefa samy tsara fanomanana fa saingina natory kosa izao ndray isika dia hiditra eo amin'ny lalao zay niaonan'ny TF1 Ratiazo sy ny RCL Anosbe. Ity lalao ity moa dia marihana fa tsy vita tamin'ny farany noho ny savorivory kely teo ambony kianja noho izany ary arsa kely ary samy andray izay valiny atao mpanetsietsera sy ampitiavana lehibe satria zava-dehibe izy ity fisariarina 5 millions de francs dia andriamator ny Filibert na Prezarafily. Ho anareo zanaka indrindra fa ho anatin'ny filevany koa maherezo nareo. Tuan biasika pasti. Tiga tanura presiden tiga. Hadio. Nanti pasal dulu. Aku firma maklab. Hadio. izay ry tokolasy tomboko vavy no fiarahantsika indray tamin'ny ity herinandro ity mankasitraka ny fiarahana ary dia mifanome fotoana indray tsika amin'ny fotoana manaraka hitondrana zava-baovao hafa ihany koa ho antsika rehetra veloma tompokolahy mandra-piresaka tompoko vavy.